mety misy misintona mihitsy, misy misintona mitady avy any ivelany. Atao izay ampikorotana antsika mba tsy hatafavoantsika amin'ity fahasarana efa-tsoroana tany ity. Ary izay tokony hampitandrana ny malagasy, tena tokony hampitandrana mihitsy ary za tena manao antsoavy mihitsy aoka isika hitandrana. Anjaran'ny folo alindany mandamina anio dia eo no ahitana hoe vitany ve sa tsy vitany mandamina ny raharaham-pirenena. Mieritreritra hoe le isin'ny fionana no mahatonga an'io satria be dia be ny mieritreritra hoe mpamaolany ny sadika zao efa ohatran'ny karazany manao ultimatum. Be dia be ireo ataontsika hoe ampahan'olona malagasy izay mitady mihitsy ny haravan'ity fitondrana ity betsaka. Tsy mahagaga raha ohatra ka hoe misy zavatra ohatran'izao hoe karazana pitika afo fotsiny io fa mety handoro ny tanàna iray manontolo io raha tsy mitandro. Za mbola mipetraka foana hoe any amin'ny folo alin-da no mipetraka ny disiny andraikitra amin'ny zavatra io zay zavatra mitranga ho aminy io. Dia tena fotoana mihitsy andraisany andraikitra tena hoe hiarovan'ny firenena, hiarovan'ny vahoaka sy ny fananana ary mba tsy hitsangamenatra ny firenena eo anatrehany izao tontolo izao.